Ny fiarimada dia etsika atao isan-taona ho fampandrosoana ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fiaonan'ny samy tantsaha-mpamokatra rehetra sy ireo mifandray ary miara-miasa amin'izy ireo, ka ifanakalozana etam-barotra sy hevitra ary ahitao isan-karazany izay mampisy fiara-miasa ho fanatsarana ny famokarana sy ny toe-karena ary ny fiainana eny ambanivohitra. Ny karazam-pivoarana mafonja voalohany ny seho nandritra ny fiarimada hatramin'izay dia ny fahatsapan'ny tantsaha, ny tombontsoa azo amin'ny fifandraisana mivantana amin'ny mpanjifa izay nahatonga azy ho mahay mivarotra sy mahita lalam-barotra vaovao ary azahoany tombom-barotra misimisy kokoa ka mampivelatra aingana ny fiainana. Misy dia misy tokoa mantsy ireo tantsaha-mpamokatra izay mahazo komande mahavita taona sy ny mihoatran'izany azy mandritra ny fiarimada. Ao koa ireo tsy maharaka amin'ny fanomezana fahafapon'ny mpanjifa ka miantso ireo tantsaha namany hifanampy aminy, mampitombo ny fananana azy zany ary manafaka amin'ny fahantrana ihany koa. Ny karazam-pivoarana lehibe faharoa dia ny fahatsapan'ny mpandray anjara rehetra indrindra fa ny tantsaha, ny tombontsoa azo amin'ny fifanankalozam-baovao isan-karazany ankoatra ny fivarotana mivantana ny vokatra avy any aty andrenivohitra pirenena mandritra ny foara izay mahatonga ny tantsaha ho mpanjifa ihany koa ary mividy mandritra ny fiarimada ireo izay ilaina amin'ny fiainana sy amin'ny famokarana eny ambanivohitra eo amin'ny lafiny ara-pitaovana sy ara-kevitra ary ara-pifandraisana, ka liana dia liana tokoa izy ireo amin'ny fivoarana ara-teknika sy ara-piarahamonina ary ara-kolotsaina. Ny karazam-pivoarana fahatelo dia ny fitombon'ny fahavitrian'ny mpiara-misalaha eo amin'ny toe-karena eny ambanivohitra eo amin'ny fandraisana anjara amin'ny fiarimada, ka tsy mitsahatra mitombo ny isan'ny trano eva tato anatin'ny 10 taona farany koa tafakatra 700 izany ankehitriny raha 513 tamin'ny taona 1720 ary miara-mitombo isa amin'ny koa ny tantsaha-mpamokatra sy ny mpandraraha mifandray amin'ny eto andrenivohitra ny firenena mandray anjara amin'ny fiarimada. Mahafaly dia mahafaly tokoa zany satria porofo mivantana amin'ny fahombiazana ireo tetikasa-panjakana sy ny mpanohana ara-teknika sy ara-bola eo amin'ny sehatra ny fampandrosoana ny Madagasikara amin'ny ankapobeny sy ny eny ambanivohitra manokana. Ny karazam-pivoarana fahaefatra farany dia efa tafapetraka tsara fa tsena be fanohitra ny fampandrosoana ny firenena amin'ny lafiny rehetra tokoa ny fiarimada satria mampivelatra ny sain'ny tantsaha-mpamokatra izay efa matianina raha teo, alasa azy mpandraraha ara-toe-karena moderna misokatra tsara amin'ny tontolo manodidina azy eto an-tanindrazana sy ny any andafin'ny rika. Tonga dia hotohiziko ihany koa zany ny mampiavaka ny fiarimada amin'ny andiany faharoapolo ity. Mampiavaka azy voalohany dia eto amin'ny stady Makiandota-penaka no manaovana ny fiarimada andian'ny faharoapolo noho ny voalaza itsy amin'ny karazam-pivoarana fahatelo teo aloha teo manao hoe maro be ny mpandray anjara amin'ny foara fa indrindra ny tantsaha ka mila toerana malalaka kokoa noho ireo teo aloha rehetra. Ny mampiavaka ny andian'ny faharoapolo ity ihany koa faharoa dia isy sertifika ho zaraina amin'ny mpandray anjara amin'izao andian'ny faharoapolo ny fiarimada izao ho fahatsiarovana sy fankasitrahana.
hita mandritry ny foara ireo karazam-bokatra maro samihafa atolotry ny tantsaha avy amin'ny faritra 2020 ka isan'izany ny ara-tsakafo izay ampisongadina tokoa ny mahasopotra sy mpamatsy ara-tsakafo any Madagasikara ho an'ireo nosy manodidina azy. Hiavaka ao amin'ity fermada faharoapolo ity ny ezaka ataon'ny tantsaha sy ny mpiara-miombina antoka aminy eo amin'ny fomba famokarana mifanaraka amin'ny fiovan'ny toetrandro sady mikajy ny tontolo iainana. Anana anjara toerana mandritra ny fermada faharoapolo ireo fitaovam-pamokarana isan-karazana fa indrindra ny momba ny angova azo voazina izay anatsara miandalana ny fiainana sy ny famokarana eny ambanivohitra. Ao koa ireo ministera handray anjara ny fermada faharoapolo dia ampahafantatra mazava ireo lalam-piariana azony tsy miankina amin'ny fanjakana idirana sy ny fehipetra rehetra ampahomby izay hosahanina. Ireo sokajin-javatra ho hita ao amin'ny fermada faharoapolo ireo dia mitodika bebe koa amin'ny atao hoe fampandrosoana maharitra mifototra amin'ny fivelaran'ny tanora eny ambanivohitra izay herivelon'ny firenena maro nisy ka tokony hokoloina aingana sy maharitra ary tohanana ny fidirany ao amin'ny kooperativa araky ny hevitry ny foara izay nisongadina tao amin'ny lohabarendasy tamin'ny fermada fahasivy ambin'ny folo tamin'ny taona lasa teo manao hoe sorotrery asa mampivelatra ny tanora tantsoroka eny fotony sy mifanaraka amin'ny tontolo iainana isam-paritra ho an'ny kooperativa. Fe ny fermada faharoapolo dia ampisongadina ny afatr'ireo tantsaha-pandray anjara tsy tapaka amin'ny fermada izay hita niova toe-tsaina satria misy tombotsoa na tombom-barotra andrandraina ka ho avy ao ireo te hivoatra amin'ny alalan'ny vokatra betsaka sy tsara kalitao mety amin'ny mpanjifa sady azahoan'ny mpamokatra tombony ampy hanatsarany ny fiainany rehetra. Koa miantso sy manasa ny malagasy vonina hiara-dalana hivoatra sy ampivoatra ny tantsaha-mpamokatra izay piray tanindrazana mba hiona ao amin'ny fermada miaraka amin'ireo vahiny tsara sitrapo anamafy ny firaisan-kina amin'ny alàna fifanakalozana miteraka fifankalalana sy fiaraha-mandroso ho amin'ny fiainana tsaratsara kokoa mandritra ny 5 andro ny foara. Tamin'ny taon-dasa moa zany dia efatralina zany no tonga tao ary ny antenaina amin'ity moa zany dia eninalina mitsidika.